Ary amaraparanantsika ny fotoana ivirenantsika kely ny baolina kitra nivon'ny fokotany izy ity ny ekipan'ny FC Bona no Mahamasina no nirobaka ny omby mifaha tamin'ny andihan'ny 17 amin'ny fananana baolina kitra karakarain'ny fikambanana FTB Mas ny aliadin'ny Patecosta lasa teo. Totosa ny aladiny Patecote teo tetsy amin'ny kianja Soavaly Ouest Mananjara ny famaranana taranja baolina kitra amin'ny andihan'ny 17 ny fifaninanana mikarakarain'ny FTB Masina ny fikambanan'ny tanora Betsimitantatra miatrika ny Hoavy famaranana 7 antsokajy taona rehetra moa no natao tamin'izany. Nisongadina indrindra tamin'ny alahady tolakandro iny nandromban'ny ekipan'ny FC Bona Mahamasina ireto miakanjo mainty sy fotsy amin'ny sary reto ny omby mifaha sy ny amboara ho an'ny sokajy senior. Tory ny fandakana tiro but ronorainy nandeseny izy ireo ny ekipan'ny S Relève avetsy Ambohibarikely teo amin'ny famaranana. Niadatra amin'ny farany lalao satria ny saraka ady sahala rainoraino rotota tao anatin'ny fepitaona ara-dalàna. Tony mazatra moa dia mpijery marobe ny tonga namaly ny antsony FTB Mas tamin'ity famaranana ny andihan'ny 17 ity. Ankoatr'izay dia olo manan-kaja maro ihany koa no tsy nanadino nanoana sy tonga tamin'ity fotoam-pamaranana ity. Anisan'ireny Ezekiela Ralaimory, mpanolontsaina munisipaly avao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ho azy dia mendrim-piderana niezaka fampivelarana ny tanora tahaka ny ataon'ny FTB Mas ka mila fanoanana. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra mpikarakara zava-dehibe tokoa zao satria hita maso feno vahoaka ny tokotany ary misaotra Andriamanitra be an-tanàna ihany koa lalao Ravalomanana amin'ny fiahina ny alosalan zao. Hita teo ny kilonga, ny tanora, ny lehibe hita misy fa lafiny fampandrosoana zany dia tena afaka tsisy sakana mihitsy. Eto dia manaroatra ny tenanay miangavy manolotra manolotsaina hoe tsara jerena akaiky ny toerana sara itony eto ambobiny tany faefatra satria io zao mba isan'ny kianja malalaka ahafahan'ny tanora manao fahantanjahantena anefa henonay fa ohatry misy miketrika izy io ka mba tsara raha maso akaiky any satram-bavarano ny fiarahanay fa ela ny arahanay ny rahalahy fa satram-bavarano zao amin'ny fampandrosoana ny tanàna miaraka amin'ny raha matolobe ny tanàna lalao Ravalomanana sy ny fiahinan'ireo tanora ireo. Toy izao kosa ireo vokatra hafa ho an'ny sokajy U10 any Live Royal Ambohibarikely nandesy ny Z47 Ambohibarikely any tamin'ny rainy ohatra. Ho an'ny sokajy minime ny FC Bayerna Ouest Mananjara naresy ny Hemano Blue Mananjara tamin'ny fandakana tiro but 3-2. Teo amin'ny sokajy junior Malaga Namondana nandesy ny JSS Sonerana tamin'ny 2-1. Ho an'ny sokajy kade indray dia lavo ny Man Blue tamin'ny 3-2 teo amin'ny fandakana tiro but ny ekipan'ny FC Bayerna Ouest Mananjara. Ho an'ny sokajy Espoir dia tao amin'ny fandakana tiro but ihany koa ny nivoahan'ny ekipan'ny OS Foot Mahamasina ho mpandresy tamin'ny 3-2 nanoloana ny ekipan'ny FC Bayerna Ouest Mananjara. Ho an'ny Supercoupe ho an'ny sokajy senior dia tamin'ny 3-2 nandresen'ny ekipan'ny FC Jetem Ouest Mananjara ny ekipan'ny Galactique Ambohibarikely. Afarany ho an'ny sokajy vétéran dia tamin'ny satokana raino ohatra nandresen'ny FC Bokato Madinika ny FC Dynamique Anosy B.